zay ny amin'iny fa nankatoavin'ny filankevim-pitantanan'ny tahirim-bola iraisampirenena omaly ny tombanezaka tamin'ny fandaharanasa FEC na ilay antsoina hoe facilité élargie de crédit zany ny famoaham-bola mitentina hatrany amin'ny 420 faingo 520 tapitrisa dolara no tena votoatiny zany FEC zany ary io no tatitra izay noentin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola teny anivon'ny Brown zany ary niaraka tamin'ny tompona andraikitra anatin'ny banky foiben'ny Madagasikara ihany koa no nanaovana io tatitra io. Ankoatra ny famatsim-bola 420 faingo 520 tapitrisa dolara amerikanina ho fanohanana ny Madagasikara amin'ny fantiana ara-toekarena sy ara-bola tokony mbola atao izay vokatry ny fankatoavan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tombanezaka tamin'ny FEC dia izy ihany koa ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa raha ny taritra nataon'ny ministry ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola androany. Misy ireo famatsim-bola voaraintsika orinan'izay voalohany indrindra moa zany dia ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia ao anatin'le FEC io ihany zany dia amatsy volan'ny banque foiben'ny Madagasikara vola mitetina 44 millions de dollars américains io zay ho alotsany ao amin'ny kitapom-bola ny banque foiben'ny Madagasikara entina soutenir amin'ny balance de paiement zany io vola io. Fa orinan'izay ihany koa zany dia misy fanampiana ho an'ny teti-bola mpanjakana noho ny fankatoavana azontsika tamin'ity tombanezaka fahatelo ity dia ny fanampiana azo amin'izay dia mitetina avy any amin'ny banque mondiale 100 millions de dollars avy any amin'ny vondrona européenne 10 millions d'euros ary avy any amin'ny banque africaine fampandrosoana 10 millions de DTS. Ireo famatsim-bola ireo zany dia entina ao anatin'ny kitapom-bola ny teti-bola mpanjakana 2024 ary ny tetiandro nieritreretina azahoanan'ireo famatsim-bola ireo dia ny ampahany maro amin'ireo zany dia ho azontsika ao anatin'ny telo-volana fahatelo amin'ity taona 2020 sy 2024 ary ny fandrotsahana farany angambany dia alohan'ny volana oktobra. Matoa nisy izay fankatoavana izay dia mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo fepetra ny fanarahana ho fanatsarana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola toana ny fandaharanasa FEC. Voaja ny tondrozotra izay napetraka momba ny fitantanam-bola mpanjakana. Noho ny politika ny fitantanana ara-bola dia azo ambara fa voafehy ny fisondrotam-bidy anatiny. Voafehy toy izany koa ny sandam-bola ivelany ary mizotra tsara sy ny mifandanja ny fadoavam-bola sy ny takalo ivelany noho ny fiakaran'ny vidin'ny lavanila teo amin'ny tsena iraisam-pirenena miaraka amin'ny fidiram-bola vahiny entiny. Mahakasika ny mpamaritana ny fikajiana ny vidin'ny solika kosa dia manohy manaja ny foto-kevitra ny joroana ny governemanta ka tsy nanometoana ara-bola ho an'ireo orinasa mpatonjara solika. Ny famaritana ny fikajiana ny vidin'ny solika dia iray amin'ireo fanamby lehibe tokony hatrehana amin'ny titoana 24 ity miaraka amin'ny fanatsarana trano ny tambokatra ao amin'ny orinasa jirama. Misy koa ezaka hafa izay tokony atao mba androsoana bebe kokoa amin'ny famodira-ketra sy aba ho fanatsarana ny firafitra sy ny kalitaon'ny fandaniam-bola mpanjakana ho fanamafisana ny fitantanana ara-toe-karena sy ny ady amin'ny kolikoly raha tsy tanisa afa-tsy ireo.